miaravantsika rehetra manaraka nyity orinatsary ity araka ny fantatra amin'ny loharanom-baovao rehetra sy ny zava-misy any Moyen-Orient dia misaritaka zany zao ny any Israel, États-Unis ary Iran. États-Unis zany tsy voakasika mivantana amin'ny ady toy ny mahazatra, zay no mahatonga an'zareo ty ady io satria mbola tsy miainany zany atao hoe ady zay raha ny tantara zany no hojerena. Korotana ny any Moyen-Orient ary voakasikasika Israel. Itsika gasy dia be dia be zany no mirona amin'io Andriamanitry Israely io, ary na dia miady ohatran'iny ary ny any Israel dia itsika ty zany no hoe mivavaka ho an'ny Israel, fa ny mahavariana fotsiny dia hoe rehefa Israel zany no miady dia tsy mitady an'ilay Andriamanina izy, fa ny zavatra ataony dia mampiasa ny resaka fitaovam-piadiana nucléaire ary mitady any États-Unis. Tsy raharaha zany ilay Andriamaniny mandritry ny ady, fa isika gasy kosa izay mpiongana amin'ny Andriamanitry Israely dia miankina be dia be amin'ny Andriamanitry Israely io ny fiainantsika, ary io no andrandrantsika zany. Ajanontsika aloha zay resaka zay fa mety manafitoana ny maro, fa ny tiako hifampizarana amintsika dia le hoe manararoatra mitady rakena amin'ny toe-javatra tahaka zao. Isaky ny mipoaka ny ady indrindra fa ny au Moyen-Orient, satria ao ny olona misy ny setrasetra, ao misy ny olona tia ady ary lindra ara-jerena amin'ny fotsy miangatra dia hoe inona no mahapoaka ny ady ao Moyen-Orient dia tsotra. Ny iranianina izay persianina taloha ara-tantara dia tsy mba nisy nanjanaka ary tsy nanjanaka, manana manam-pahaizana be dia be ry zareo raha ny ara-tantara sy ny amin'izao fotoana zao dia mavita zavatra izy. Dia tianyreto Amerikanina reto njakazakany zao tontolo zao dia zay mahino izy dia potehany, zay ny fototra io ady io. Dia toy izay ihany koa Israely, fa na inona mbara resaka felonana io, satria betsaka ny ingénieur iranianina afaka mamokatra zavatra soa, afaka mamokatra zavatra tsara, ary afaka mamokatra fitaovam-piadiana ihany koa. Zay ny fototra ny ady. Maro tsika ny mpitady rakena manararoatra ny toe-javatra amin'ny ady tahaka an'izao. Dia tsy vitsy no miteny hoe efa famantarana rehetra tao anatin'ny baiboly io dikan'izay dia hoe ho avy Jesosy fa mila mibebaka ianareo. Dia inona ary zany le atao hoe mibebaka? Gasy no miteny gasy ianao no mihaino anahy amin'izao fotoana zao, ka andao ampatsiahivoko ny zavatra misy mikasika ny fomba fanaony gasy taloha rehefa misy adisoana ataony. Ny amin'izao fotoana zao mantsy misy fivavahana ngezabe ohatra hoe kristianina ohatra, fivavahana ngezabe ny islamo ohatra, dia ny fivavahana ngezabe ny kristianina zay boky anankiray ny ampiasainy kanefa dia misy fifandirana be dia be ao anatiny ao amin'ny fomba, amin'ny fady, amin'ny andro ajaina, ary indrindra ny resaka sakafo hohanina sy ny vanim-potoana. Korotana zay. Dia raha ny kristianina mijery ny silamo ohatra, satria ny hoe fivavahana ngezabe misy atao tany, dia ozy izy ny kristianina hoe ny silamo rehetra mankany amin'ny afobe. Ny silamo koa nefa manana fahendrena sy ny soatoaviny novanta amin'ny fahendrena sy ny tenin'ny faminaniana sy ny mpaminany rehetra. Dia raha izy indray no mijery ny kristianina dia mankany amin'ny afobe daholo ny kristianina. Soa ihany ny gasy fa tsisy afobe fa dia ry zareo aloha zany no fandefandefany amin'ny afobe any. Ny fahendrena amin'ny malagasy dia ny mahalala ny adisoana natao ary mahay ny fomba sy ny fady entina manolotra an'izay adisoana izay. Fa matoa ny olona mora resy lahatra amin'ny hoe mila mibebaka ianao dia satria misy ratsy nataony tany hoany, dia iny ratsy iny mijanona ao anatin'ny paratokany ao, dia iny foana no mikitikitika anazy. Nisy fotoana zay ohatra nianatra tamin'ny sekoly katolika, tsy maninona teneniko satria nahasoa na tsara tao amin'ny Marie-Panampy Sonerana. Dia izahay moa zany le protestant tamin'izany fotoana zany dia mijery fotsiny rehefa misy fomba atao. Dia misy ny fotoana tamin'izay tadidiko tsara tany amin'ny 1970 tany ny resaka na talohan'izay ary. Dia ny zavatra nisy zany dia ny katolika mpiara-mianatra aminay zany mandeha mibebaka amin'ny mopera, dia mipetraka amin'ny seza mopera, dia misy seza atodika anankiroa ato asiana lamba, dia eo ilay ankizy zany no mifandimby manao ny fibebahana. Dia izahay amin'ny maha-protestant anay zany dia tsy mandray anjara ao anatiny, fa ny andraikitra ny ampiankinina taminay dia hoe manamboatra an'ilay lamba, mitazona ny lamba mopera, nisy taona mitaona labozisy ny rehetrarehetra. Dia mba lina ianao zany hoe iny reto zavatra tenen'ny ankizy reto rehefa mibebaka, dia mitsaika mitovitovy daholo, nangalatra mopera, nandainga mopera,
nangalatra nandainga nangalatra nandainga saingy misy an'le namana mpiaramiasa aminay mpiaramianatra taminay zay William le anarany tadidiko tsara mihitsy zao zavatra ny teneniny mifona mopera ozy izy fa inona ny zavatra nataonao izy izy mopera nasiako sakay le vodin'ny sakanay zay teneny raha William tamin'ny fibebahana eny mamela ny elokao Andriamanitra ozy izy mopera fa za mamerina intsony zany hoe raha William zany nataontsika hoe marjefy eto a de ny fihetsika nataony William zany de naka sakay de natao tamin'ny vodin'ny sakany de nijafajafa moa zany le saka mazava ho azy midika zany a tsy afaka ao anatin'ny aparatoky William izay fihetsika nataony izay zay ny mandidika ny aparatokany ka isaky mandrezy hoe mila bebaka ianao de le nanisy sakay vodin'ny saka foana mitamberinao anatiny ka tsy mahafatebiteby azy de iny foana ny anararotin'ny mpivavaka sy ny mpanentana fivavahana rehetra hitazomana azy de nao ambadika zay moa de alaina ny volan'ny William de asena manao zao fomba isan-karazany sy adidy isan-karazany zao William no le saka nasiny sakay ny vodiny satria zay tsy afatebiteby azy zava-mariny zany fa ny amin'ny malagasy kosa rehefa nanao ny tsinety ianao de mila manondry ohatra hoe raha resaka nanao ohatra hoe nangalabola tamin'olona ianao ka mahatsapy ianao fa tsy mety ilay nangalabola tamin'olona de avereno ny volan'olona tsotra zay manao mahitsy manao ny marina fa raha ohatra ka tsy hitanao tsony nalehan'le olona satria efa mataona ny marina hoe tany andafy ianao nangalabola sy ny rehetrarehetra de tsy maintsy manao an'le fanomerana ianao de anao no mamaritra hoe ohatran'iza ny anomerako an'iny araky ny fatrany avy roa eny ve avy fito eny ve avy fitopolo eny ve araky ny fatrany avy raha iza re zany zaka io sy ohatra zao a avy efatreniny anazy no fidiny nanonitra izy zany tamin'ny vola rehetra nangalariny zay endrika anankiray analana n'lay ataontsika hoe fahadisoana nataonao nangalatra vola tamin'olona tsy eo tsony le olona nangalatra dimanjato sy arivo ianao ka hanonitra azo efatreny de ataovy zay anomezanao dimanjato sy arivo ampitomona efatra ataontsika hoe 9,000 ariary amin'ny olona manodidina anao zany a anomeranao an'lay vola nangalarinao misy ndray ny fahadisoana tsy afaka misy raha tsy miditra ao anatiny atao hoe alafaditra misy moa ny fomba sasany de hoe afindrany amin'ny biby ilay fahotanao a de volona le biby a de samy vita baba na ihany koa hoe afindra amin'ny biby a ilay fahotanao a de am'izay fotoana zay alefa ny atany hevitra any ny biby iny a de ilay nahary mitondra ny fahafatesany fa everina fa lasany koa zany le fahotanao misy fomba misy fady a ary misy fahendrena nanomerana ny adisoana natao a tamin'ny malagasy mba ananatsika le atao hoe aparatoka milamina sy ananatsika n'le hoe aparatoka tsy manenjika ny eritreritra fa ny gasy de nametraka tsara mihitsy hoe aleo izy izy enjehan'ny omby masika toy zay enjehan'ny eritreritra fa ny omby masika hita maso fa ny eritreritra kosa manindry na amin'ny alina na amin'ny atoandro am'izay toerana rehetra andehananao satria azany loha samangina no verina fa lay ny hary no atapony loha amin'ny malagasy zany a de tsy laina izany mibebaka ao anatin'ny fampiororona ataon'ny kristianina maro anisy am'izao fotoana izao fa ny fahadisoana rehetra natao ny ratsy rehetra natao de misy fomba misy fiadiny anomerana azy a sy anadiovana ny apara atoka fa ny mpanararoatra toyny mpitaty raikena no mahita ambara mahita lazaina am'izao vanim-potoana ny ady anomoyenareo izao ary lazay fa tanteraka daholo ny voalaza amin'ny baiboly efa kaiky ny andro farany fa ho avy jesosy ka mila mibebaka ianao aza mino an'izany a aza manaraka an'izany telo zany fa ny ratsy nataonao tamin'olona de oneno zay ny afatra avaty amin'ny hery manatsoa makasitraka indrindra nahatra ny jery hatramin'ny farany